iresaka aminareo ako mikasika indrindra an'le hoe ty zany fomba fijery anankiray izay ataoko hoe mitombona zany am'izao fitondram-panjakana misy am'izao fotoana izao ary tena hita taratra be mihitsy le izy tao anatin'izay herintaona ny tantanany Hery Rajaonarimampianina izay marina fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia manana ny antsointsika amin'ny teny vahiny hoe légitimité par les urnes izany hoe nofidin'ny bahoaka izy lany tamin'ny fifidianana izy manana zany izy ny mahatoteny azy le hoe légitimité maharadrariny azy arak'izay fifidianana natao izay fa saingy kosa ahafahana mahita taratra mihitsiny an'ilay hoe contestation na fanoheran'ny olona azy zany ny zavatra misy am'izao fotoana izao isaky ny misy fepetra raisiny fitondram-panjakana dia na ray fepetra tsy mitombony ka mampiteraka tole général na mampiteraka fanoherana amin'ny ankapobeny mihitsy zany na fitsipahana na fimenomenonana amin'ny ankapobeny mihitsy ao anatin'ny vahoaka malagasy zany na amin'ny eny anatin'ny fiarahamonina eny na le fanapahan-kevitra mety ety ihany fa le mpitondra fanjakana mandray an'le fanapahan-kevitra mihitsy nefa misy an'izay légitimité na hoe efa manomboka tsy toteny zay any ka tsy zavatra mety zay ataony jereo ane raha matsikatra antsika fa ninona fanapahan-kevitra raisiny ty fitondram-panjakana ity na hoe fepetra na hoe asa ho raisiny zany dia miteraka fimenomenonana foana iny miteraka contestation foana any ka tsy mahavita mampanatanteraka fanapahan-kevitra anankiray mihitsy le fitondram-panjakana amin'izay zavatra ataony zay zany no mitranga rehefa manaonao foana rehefa manaonao foana zany isaky mandray fanapahan-kevitra statut particulier na sata manokana Antananarivo hoe inona moa ty izy teo ny code minier vaovao izay manomboka volavolaina izay efa mampiakapeo mahatonga ny eo amin'ny nivony minina menomenina amin'izao fotoana izao ny réforme foncière efa manomboka mampiakapeo an'ny olona ihany koa ny fepetra samihafa izay tiana raisina izay atao eto amin'ity fitondram-panjakana ity dia betsaka fimenomenonany olona no mahatonga an'izany dia ohatran'izao satria ray ozy araky nefa natsidiko anareo teo be loatra tsinona le fampanantenana nataonyity fitondram-panjakana ity tamin'ny fiandohana voalany ange ty fitondram-panjakana ity dia teonino an'izay zavatra notenenina izay daholo ny olona dia hoe ameo herijika izy na tsika zao azy atao tanatin'ny fandarana mba teona ame chance azy mihitsy zany hoe andao kosa mba atokisana satria mba manana volonté ihany ny fahitana taratra azy tamin'ireny fampelezan-kevitra ireny dia andao mba inona aloha zavatra teneniny fa vetivety monja zany dia rava izay le hoe capital confiance napetraka tamin'le fitondram-panjakana izay vokatry le fanapahan-kevitra tsy ampeverana izay noraisina foana sy ny fahadisoana teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hatrany izay nataon'ny fitondram-panjakana ary indrindra ny fampanantenana tao mipopoka promesse mirobolante ozy ny teny vahiny kanefa tsy tateraka rehefa avy eo na tsy atao kory impiritsika ireny ny resaka hoe trafika na bois de rose dia ny filohan'ny repoblika tena mihitsy mandray an-tanana an'izany dia nanampy azy ny ministry ny tontolo iainana tamin'izany fotoana izany ao ny telo maraparany hoe tolérance zéro mihitsy eo amin'ny resaka trafika na bois de rose tao anatin'ity fitondram-panjakana ity raha kotina na totaliana ny isan'ny bois de rose lasa tany ivelan'ny tany sy mitratra tany ivelan'ny tany sy ny hoe hita manao embarquement na mampiditra ao anaty sambo an'izay bois de rose izay tany amin'ny sisiny ranomasika tany nefa lasa le sambo record mihitsiny tao anatin'ny fitondrana teteza mita manko nambara hoe record mihitsiny izay resaka bois de rose izay fa ity ao anatin'ny ray taona raha totalina dia efa tsy voalaza intsony nitratra tany amin'ny port Mombasa tany amin'ny serana sambo Mombasa nitratra tany a Singapour nitratra tany a Sri Lanka tany a Colombo tany a Sri Lanka zany hoe tsy azo itokisana zany le fitondram-panjakana ary zay zavatra teneniny tsy tanterahany hiaditsika amin'ny kolikoly vo maika rahantsika rehetra mahita fa mirongatra izay tsy izy ny kolikoly fanjakana tandalana rahantsika rehetra mahita fa lalàna ny tsakitsahana zany ange promesse présidentielle daholo tery zavatra nambara tamin'ny fampelezan-kevitra daholo hiaditsika ho an'ny fahaleovan-tena ny fitsarana rahantsika rehetra mahita fa rehefa tsy metimety amin'ny fitondram-panjakana dia resy eny anivon'ny fitsarana eny hiaditsika amin'ny état de droit la article firy disposition constitutionnelle la firy no efa voahitsakitsaka tao anatin'ity fitondrana ity dia mieritreritra ny fitondram-panjakana fa tsisy fetraikany zany amin'le vahoaka fa minoatsika fa tena ahafahana manazava n'izao fraude
na fanoerana izay mipotra tsikelikely amin'izao fotoana izao izay fihetsika rehetra mitambatambatra naseho ny fitondram-panjakana izay satria rava le capital sympathie, rava le capital confiance indrindraindrindra le fitiavana le fitondram-panjakana tany am-piandohana, le fitiavana le président vaovao tany am-piandohana, le fahatokisana tiana napetraka taminy rava tsikelikely satria hita me hita taratra le fomba fanaoan'ny fitondram-panjakana. Ohatra raisiko aminareo aho zao de io le nambarako tany am-piandohana io hoe andray fepetra ndray zany ny fitondram-panjakana fa hoe ho retirenana ho tsoahana ny permis an'ny olona izay mandika lalàna mpitondra fiarakodia zany ka mandika lalàna na manao gaboraraka eny andalana rehetra eny. Le fepetra tena tsara za manokana tena mitehaka mihitsy hoe zany ahay mba misy fermeté mba entitra le fitondram-panjakana fa maninona mampiakapio ny olona menimenina am'izany de rehefa zohina tokoa le hevitry le olona compréhensible ho sika miteny vahiny tena afaka azonao mihitsy zany no mahatonga an'le olona menimenina am'le fepetra tsy le fepetra ny ratsy fa le fitondram-panjakana mandray an'le fepetra nefa tsy manana legitimité am'le vahoaka intsony de lasa mampimenimenina ny olona zay fepetra rehetra mivoaka eo. Ny antony mahatonga an'izay de izao le fepetra raisina fa zao tsy dinian'le fitondram-panjakana mihitsy le hoe inona ny contexte andraisana an'izay fepetra izay zay tena hitanao taratra mihitsy aloha kosany hoe tena mbola tsy ao amin'ity fitondram-panjakana ity mihitsy zany hoe mitantana firenena izany. Am'le mampitantana ny firenena zany de misy paramètre maro tsy maintsy gerenao alohan'ny andraisanao fanapahan-kevitra iray na alohan'ny ampiaranao fanapahan-kevitra anankiray. Ray aloha tsy mba nampahafantarina ny olona kory zany resaka hoe retirena ny permis zany hiatra amin'ny volana me ve de aty amin'ny 25 février amin'ny volana mars ve zany hoe non tsisy 10 andro kory 3 andro sisa nge satria 28 ny février amty 25 26 26 27 28 3 andro sisa de ho tonga amin'ny premier mars hoe ampiarana le fepetra fa maninona tsy ampahafantarina meloa ny olona fa atao lako tampoka ohatran'izany foana ray zay fa roa manarakaraka an'izany ny olona nge mba te hanara-dalàna fa ny olonay zava misy mihitsy eto amin'le firenena ny mahatonga le fahasarotany le fanarahan-dalàna. Za tsy mamerary ny olona tsy manara-dalàna so diso tsika fa jereo ary ny aratsy ny lalana, jereo ary ny feno rano ny lalana, jereo ary ny atery ny lalana, jereo ary ny fitoana ny fifamoivozana. Ninona finiavanao anara-dalàna mandray ohatra anankiray eo amin'ny rond-point zany ianao zao de miaritra eo amin'le rond-point satria embouteillage de tonga de manivaka ny olona de raha manivaka zao ny olona de mandika lalàna mihitsy zany nefa le manivaka izy avy hatrany de mba igany du temps mahazo fotoana kely izy fa tsy voatery miaritra an'le mihodina amin'ny rond-point ohatra tsy mety mihitsy zany fanapahan-kevitra zany zavatra atao zany satria mandika lalàna kanefa le zava-misy manery azy ianao an'izay zany hoe titsika tenenina de hoe le fepetra ray sy ny fitondram-panjakana am'le resaka permis de tena tsara ary mety mihitsy n'izay mba sina hoe entitra zany na fermeté zany avy am'le fitondram-panjakana kanefa kosa io ny titsika sina fanamariana amina circonstance normale de mety le mandray fepetra entitra fa le circonstance iainana zao ny lalana ratsy mifasimbana zato isan-jato ny fitohanany fifamoivozana tsy roa matany matesitra matofoka mihitsy ny fahasorenanao am'le fitondram-panjakana maro de le fitondram-panjakana mbola mandray fepetra vao maika mampitombo an'ilay impopularité na le fahasesoran'ny sorenan'ny olona amin'ny any fa le fepetra tsara hoy ary tena tokony raisina satria voalaza moa fa de hoe efa lany lalàna rehefa manakera ny lalàna mikasika an'izay tsisy maratsy an'izay fa io azo ataony hoe alamino aloha farafaratsy ny amboarino ny lalana eto Antananarivo farafaratsy ny vao amin'ny ampahany aloha le fitohanany fifamoivozany de zao no tena olana ao anatin'le izy koa ary tia ny tena fototr'olana mahatonga ny olona contesté an'io fepetra io nareo mpitondra fanjakana nefa tsy soumi am'izany lalàna izany fa le lalàna natao an'ny madinika sy ny olon-tsotra ihany rehefa nareo mandika lalàna mandeha amin'ny sens interdit rehefa nareo mandika lalàna miaraka amin'ny pimpon anareo sy ny gyrophare-nareo na ny iny kokardapetrakareo ambonin'ny fiaranareo iny na carré na boribory de tsy afaka manoatra izahay olon-tsotra fa le lalàna zany natao anay olon-tsotra sy ny madinika mpitondra fiara ihany fa tsy natao anareo de zany rehetrarehetra any mitambatra mahatezitra ny olona zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe vo maika mialalina le antsana eo amin'le fifampitokisany vahoaka sy ny mpitondra
any ka jerenareo nge raha tsikaritra reo hoe miamitombo hatrany le illégitimité an'le fitondram-panjakana rehefa mandrefana pakevy comportement sociologique ana population na vahoaka anankiray zany rehefa hitany hoe injuste zany na hoe tsy rariny ny fanapa-kevitra rairaisiny satria tsy miatra ho an'ny olona rehetrarehetra solom-bavambahoaka ny ministra reo olo-panjakana rehetrarehetra reo miridandridana ery rehefa eny an-dalana eny de mba sotomy daholo ary mipermis an'ireny mpamily rehetrarehetra reny loha na sotomy mihitsy mipermis an'le député tsy manara-dalàna reny loha sy le ministra tsy manara-dalàna reny loha na ny mpitondra fanjakana tsy manara-dalàna de mba mety ho an'ny vahoaka zay io nge tonga am'le fitenenana hoe l'exemple vient d'en haut ny ohatra de miainga any ambony zany hoe rehefa miainga any ambony ny ohatra de nareo mihitsiny zany alohany ny tokony mampiatra an'le ohatra de mba ekeny ny vahoaka malaka fa zany ange ny foditr'olona eto amin'ny firenetsika ny fepetra raisina de tsy mba natao an'ny mpitondra fanjakana ambony fa natao an'ny tompona andraikitra fa natao an'ny tompona andraikitra nde ataotsika zany hoe tsy mba natao an'ny tompona andraikitra ambony fa natao an'le vahoaka madinika hatrany ka na tsara sy raitra tahaka an'ireny misy volameny reny ary ny fanapa-kevitra raisinareo de mino hafa ifandona am'le contestation na le fanoheran'ny olona foana ary tena mbola voaporofo zany am'ty fitondram-panjakana ity satria akoatran'izay le hoe frustration an'le hoe le fepetra atao tsy natao an'ny olon-dehibe fa ho an'ny madinika ihany sy ny sisa izany de le mpitondra fanjakana amin'ny ankapobe mihitsy nefa tsy atokisan'le vahoaka intsony le capital confiance zany efa tsy otsony any ka ninina fepetra ho raisinareo de imemenina foana ny vahoaka any le tokony itsarany le mpitondra fanjakana zany manko a le teneniko anareo hoe analyse sociologique zany mety tsy ho takatry le mpitondra fanjakana hoe rehefa tonga amina stady anankiray efa tena tofoka am'le mpitondra fanjakana le vahoaka mety tsy afaka hidina an-dalambe izy fa lasa anao désobéissance civile tsy mety anaiky lalàna intsony izy nefa rany ka zany zao lalàna mipetraka zao le resaka hoe sotomina permis de fa manomboka sady ny fany hoe vo mipotra fotsiny le fanapa-kevitra vo ampahafantarina fotsiny de fa menimenina ny olona fronde zany endrika désobéissance civile ary comportement sociologique na vahoaka anankiray izay tezitra am'le mpitondra fanjakana zany zay sorena am'le mpitondra fanjakana ka aza rarahina ihany zany mpitondra fanjakana aza eritreretina ihany zany fa ny tianareo atao ihany ny tianareo atao de ho hitatsika fa zay rehetrarehetra izay mitambatra miteraka fipoahana raha ohatra zao misy sociologue anankiray vrai sociologue fa tsy le lasa ministra mivadika tanteraka iny ny fomba famakiny an'le sociologie na sociologie politique fa ny vrai sociologue zao raha mandinika an'izao toedra raha eto amintsika izao de ho tonga am'izay même conclusion teneniko zay ho tonga am'izay tsokevitra nambarako zay hoe ka le fanoherana ataon'ny olona isak'izay misy fepetra raisy ny fitondram-panjakana io taratry le fa fahasorenan'ny olona mitambatambatra am'le mpitondra fanjakana io tsika ve de ho afaka ny eritreritra fa tany amin'ny inona moa tizy teo heritaona lasa tany raha nandray an'ity fepetra ity ohatra ndre matorivo rakoto vao de ho sanampiaka-peo ny tabataba ohatran'ny hoe mipiasa ny trésor public zava-doza tsy roa amatany ange le resaka eo anivon'ny trésor public fa so tsy takatritsika tena mamoehatra mampiorokoditra mihitsy le izy de hoe misy lalàna no raisiny io lalàna io no raisina de milaza mazava tsara mihitsy hoe mba hafahana mife ary tsika teto anatin'onja-peo efa nyresaka an'io hoe tena mba fivoarana goavana be natao teo anivon'ny trésor mpanjakana mihitsy na ny fitahirizam-bola-mpanjakana mihitsy io fepetra izay no raisina ka natao lalàna io de ny hoe manomboka izao de tsy tsabatsabahany fitondram-panjakana intsony ireny orinasa-mpanjakana ireny amin'ny fanendrena mpitantana ao anatiny fa assemblée générale des actionnaires na fivorimbean'ireo manana petrabola ao anatin'ireny orinasa ireny no manendry ny mpitantana ka ny trésor mpanjakana ny solotena ny fanjakanao natao lalàna izany mba hialana am'le hoe mandeha amin'ny alalan'ny conseil des ministres le fanendrena ny DG ny CEMAD ohatra na ny DG ny fanalamanga na ny DG ny port na ny DG nireny orinasa commercial mpanjakana ireny zany orinasa rabarotra ny fanjakana ireny de rehefa mandeha amin'ny flankevitra ministre zany izy de ny copain sy ny coquin tafiditra ao zany hoe namanamana sy ny akamakamaka sy ny trano an-trano no manjaka mba ho ny elana tam'izay indrindra na tonga ny trésor mpanjakana nanolotra n'le volavolan-dalàna ary lany teny anivony anty amin'ny era-pirenena io volavolan-dalàna io zany hoe matoa lany teny anivony anty amin'ny era-pirenena
nandeha zany tamin'ny conseil de gouvernement aloha de nitinihana tao de nivalidena tao nankatoavana tao de nandeha tamin'ny filan-kevitry ministra ihany koa de nankatoavana tao zay vao nitinihana teny anivony any amin'ny era-pirenena ary rehefa dinihana eny anivony any amin'ny era-pirenena zany ndray izy tsy hoe ty le lalàna de ataovy tsangatanana manaiky nareo sa tsy zay mandeha io aloha commission travaux de commission asa mbo miera de avy eo mandeha commission plénière de mandeha am'izay io séance plénière rehefa avy eo zany hoe efa mba voadinika teo amin'ny lafiny teknika zany ny commission manko de ohatra hoe commission finance zao de mandinika an'izany resaky zany ohatra zany hoe efa voadinika teo amin'ny lafiny teknika zany fa mety le izy zay voalanina eo anatrehany any amin'ny era-pirenena azadinoana fa afaka nitsipaka ny ony teo anivony any amin'ny era-pirenena raha ohatra ka tsy metimety tamin'le fitondram-panjakana firifiry moa ny lalàna nampanekena nampandavana tena na arakaraky ny hoe mety na tsy mety amin'ny fitondram-panjakana raha tsy nety tamin'ny rivo rakoto vao io afaka tena any amin'ny era-pirenena nge de nitsipahany fa matoa lany teny anivony any amin'ny era-pirenena nekeny le fitondram-panjakana io zany satria tokoa mba tena réforme goavana be anankiray hoe manomboka zao de tsy zay tiatiana tao rado ny tiako tendrena ho DG any Semar de tendreko rado i tokony tiako tendrenao DG amin'ny Fanalamanga na DG amin'ny Port de zay namanamana ny tendrenao fa aleo manomboka zao mba zay ny voalazan'le lalàna zany manomboka zao mba zay olona lany ny assemblée générale hita ny fa manana compétence technique ary ny trésor public ny solotena ny fanjakana zay le nantsona ny teny veny représentant escalité de l'état actionnaire solotena ny fanjakana amin'ny mampitompony petrabola azy zany tena fivoarana lehibe ho satria manomboka zao zany de mba voafehan'le ohatra zany zao hoe enao actionnaire ao anatin'ny société d'état anankiray miaraka na société commerciale participation de l'état miaraka amin'ny fanjakanao de mba miara mifidy ao daholo le actionnaire am'izay fotoana zay fa tsy zay tiatian'ny mpitondra fanjakana ny atao fomba fifehezana tena mahomby zany de avy am'izay ny ministra Rivo Rakotovao satria hono izy zany ny rôle izy ny rôle de nandeha izy tao anatin'ny conseil de gouvernement filan-kevitry ny gouvernement tena tsy ampeverana mihitsy ny le fepetra ary mahamenatra ny mieritreritra azy satria de nanao sosikevitra zany Andriamatoa Rivo Rakotovao ary nataony zay nankatoavany filan-kevitry ny gouvernement azy communication relative aux modalités de rattachement des sociétés commerciales à participation publique zany hoe manomboka zao de nitadiavina Andriamatoa Rivo Rakotovao ho rattachena aminy na ampiankinina aminy atao eo ambany fiahiny daholy ny société commerciale na ny orinasa ara-baritra misy petrabola ny fanjakana nefa de ny lalàna zao efa mazava ny fomba nametrahana n'izay modalité zay na fombafomba izay fa ny tena tanjona tao anatin'le izy zany de hoe ahafahany mifehy an'izay société commerciale izay ray aloha mba ahafahana mametraka ny akamakamy isan-karazany any amin'ireny société d'état isan-karazany reny de lasa société commerciale à participation d'état reny de lasa olona ray de misy mpanjakana Rivo Rakotovao zany ny te hanendry an'le olona rehetra ny anatin'ireny rehefa eo ambany fehiny ray zay ary ny tena marina de hoe ahafahana mitroka an'le vola ao anatin'ireny ny vaovao mivoaka an-gazety samihafa nge no milaza hoe ino zao no minisy mpanjakana fa toa ohatra ny hoe naniry ny serana tsambony Tomasina ny portany Tomasina hanome azy 20 milliards de FMG hoe anamboarana lalana Antananarivo zany na 4 milliards d'ariary zany tsy mety mihitsiny zany fomba tsy fanao mihitsiny zany de ny gazety hafa ihany koa miteny hoe tsy vitan'izay fa efa saika naka vola tany amin'ny semady ihany koa ny izy zany hoe ahafahana manao mikimaky amin'le resabola zany de tiana alainy eo ambany vahoan'le ministera ilay société commerciale à participation de l'état fomba fanaovana fanodinam-bola mpanjakana en bonne et due forme zany ny valideny ny conseil de gouvernement nefa hita fa manohitra ny lalàna nulna daholo zany le ministre rehetra manatrika an'le conseil de gouvernement dikan'izany incapable tsy mahafantatra hoe lalàna zany ve de ho vonoina communication ny anivona conseil de gouvernement fa izy reo ministre nytendreny reo fa izy le premier ministre nytendreny ahoana ny tsy alalàn'ny premier ministre fa lalàna nanao an'io efa namaritra an'io de tsy tokony hovaina raha tsy amin'ny alala na lalàna indray nefa ianao communication any anatin'ny conseil de gouvernement no andravanao an'izany lalàna izany zany nge mbola manaprofo an'le teneniko anareo foana ry mpianao zay
hoe satria efa nidikaina ny lalàna trany ampiandohany ty fitondrana ity de azagaga itsika efa ataony zareo fahazarany ratsy mihitsy ary aminy tsisy lanjany zany lalàna izany tsisy lanjany le lalàna aminy izy afaka mamono lalàna zany any anatina conseil de gouvernement filan-kevitry ny gouvernement nefa nge ny androm-panjakana mpanao lalàna ntsona hoe anty amin'ny era-pirenena mbola ambony lavitra noho zany fahefana exécutif na fahefana mpanatanteraka ao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement zany de nefa de raisiny zay fepetra izay de manaiky an'izay daholo gouvernement ray manontolo ils sont tous nuls ve apetraka zay fanontaniana zay fa tsy afaka manao affirmation satria olona manampahaizana be daholo zareo fa maninona ny manao an'izany de isika malagasy olo niterena anaraka lalàna hoe tsy hoahana daholo ny permis satria hoe lalàna io ka tsika zany tsy maintsy manara-dalàna fa ry zareo afaka tsy manara-dalàna amina sujet goavana be zany atao hoe orinasa barotra ara-panjakana izany a participation de l'état zany vola-panjakana ane zany vola tokony ampiodinana ny fiainan'le vahoaka nge zany amina sujet ohatran'izany izy mitady sy anara-dalàna fa rehefa ianao am'izay amin'ny permis anao maimaiky ery izy anatsoka azy zany le teneniko anareo miteraka contestation azagaga raha satria fa sorina le piasa tsy nanapoany io ndray ny ao anivon'ny conseil du gouvernement na ny gouvernement tamin'ny ankapena hoe itrôtra le piasan'ny trésor enjany ange mivava nataony zareo atao anatin'ny trésor tamin'le fanambarana zao no nataon'le fanambarana mais en garde ceux qui s'obstinent à continuer cet acharnement à son encontre, qu'il n'hésitera pas à prendre toutes les mesures et utilisera tous les moyens à sa disposition pour défendre les acquis. Reste solidaire dans toutes ses actions et ne cédera jamais aux diverses pressions. Ha! Zay ozy de rahina ary fanohana trany amin'ny asa rehetra zay atao tsy emitra eo anatrehan'ny teritery isan-karazany mazava be nge fa afatra ho an'ny ministre sy ho an'ny gouvernement te ataoveo ary rasanareo fa zay tsy emitra ary efa midénoncer an'le pression efa mahasamy dénoncer an'le pression mpiasan'ny trésor ary efa mahasamy teny hoe tandremo ary mettre en garde zany nge hoe mampitandrina nge zay ataovy ihany ny fantotona sy ny fanaretsina anay sy ny gafy atao anay satria zao manko ny tenen'le trésor mpanjakany naizandray moa izy teo azafady indrindra fa misy fomba fiteniny zareo zay ato hoe zay ozy izy tsy miafina mihitsiny nitahirim-bola mpanjakana ozy izy de manaiky fa misy atrano ny fanoerana ireo fanavozana entiny fietsika za rehefa mahazatra izany rehefa misy ny fanovana izay atao zany hoe fantatr'ireo zany fa efa misy foana ny olona migafigafy azy ny olona manembatsembana azy zao ny voalazany ces derniers temps ozy dénigrement, intimidation, menaces, acharnement de tout genre sont devenus le lot quotidien du trésor public. Tatoato mantsy ozy lasa zary fiainana andavanandro ny tahirim-bola mpanjakana mihitsy ny mahazo fampitahorana, fampiororona, fanaratsiana ary fandotona amin'ny endriny samihafa. Zany hoe mazava ho azy ange zany fa tsy maintsy avy any amin'ny fitondram-panjakana nge manery satria ao amin'le trésor mpanjakana nge le vola mpanjakana de rehefa mba miezaka le tana zany ifehan'le vola mpanjakana de tratra ny fampiororona, tratra ny intimidation, tratra ny menace isan-karazany. Fa rehefa le piasan'ny trésor mpanjakana ny mahavita mamoaka publika zany na mpabe maso ohatr'izao fa tena tafahoatra zany le intimidation isan-karazany ka mahavita miteny zareo hoe de tsy salasalatsony zay fa andray mifepetra rehetra ary ampiasan'ny fomba rehetra eo ampelantanana raha ohatra ka mbola mitoy ny fanaratsiana sy ny fandotona de mampitandrina andreo zay mbola minimy manao an'izany hoe am'ireo zay mbola manao acharnement isan-karazany an'le piasan'ny trésor de mampitandrina zay fa de tsy anaiky tsony zay eo anatry ary tsy emitra zay eo anatrehan'ny teritery isan-karazany enjany ange zany enjany zany zany efa tena masa franchira étape anankiray mihitsy zany le piasan'ny trésor idrikiny zay mihitsy manko filaza idrikiny eo anatrehan'le fitondram-panjakana zay le teneniko anareo hoe le fronde manomboka mitranga isaky ny domaine isan-tsokajiny satria de tena tsy refesy mandidy loatra manko le ministre mpanjakana ka izy daholo ny tenao an'izao ozy ny gazety androany zay tsy haiko tsony hoe lequel tsy haiko tsony hoe gazety iny sady ministre mpanjakana no PDS eto Antananarivo
izy ndray daholo angeny te ifehany le fitantanana sy ny fanamboarana ny leto Antananarivo de hoe misy 11 milliards d'ariary avoaka ny gouvernement ho an'ny tanàna Antananarivo fa ny ministre-mpanjakana no mitantana azy en vertu de quoi satria maninona ny ministre-mpanjakana mitantana ny vola eto amin'ny tanàna Antananarivo satria lafin'ny politika mila aseho satria président national ny HVM le ministre ka de mila aseho hoe zay HVM nge miasa ho anareo nefa vola mpanjakana manahirana be ny mieritreritra aizany tsy troatra mipiasa ny trésor aizany tsy troatra mipiasa ny commune satria izany foana na mpiaina anareo azy isan'andro ary izany manamafy an'le teneniko anareo teo hoe ahitana taratra fa miamrongatra tsikelikely miampotra tsikelikely ny fronde amin'ny endriny isan-karazany mety tsy mivantana be ngambany zany de tsy mataitra le fitondram-panjakana fa iveriko fa raha sociologue afaka matakatra n'izany mba manana n'izany ekipe zany eo amin'ny fitondram-panjakana afaka mandinika de afaka mba mamakafaka hoe ho grave ty zavatra ty rehefa mipiasa ny trésor mpanjakana tsika angamba mbola tsy de nahita loatra mipiasa ny trésor mpanjakana hoe mitroatra sy manao fanambarana be ohatran'io fa efa tsy eran'ny aina tsony efa loalika ny rambara efa tsy azo ekena intsony tsy azo le ferina intsony raha mbola azo le ferina firifiry angeny na enonana zany hoe kabraraka mitranga vola mpanjakana tohatra ny karazana vasale ao anivon'ny trésor mpanjakana hoe firifiry angeny na enonana zany hoe jirama ary manao kabraraka ny société ary manao kabraraka ny fanjakana de mba miezaka le trésor mpanjakana fa le trésor mpanjakana foana mivoapotsitra ao rehefa tsisy ny vola mpanjakana de le trésor mpanjakana ny terena hoe mitedava vola andoavana ny karama mipiasa mpanjakana taka nitranga tamin'ny volana décembre de le trésor mpanjakana zany voapotsipotsitra ao foana voatsindritsindra ao foana miaritra ihany izy miaritra ihany atao vasa leo de miaritra ihany fa mba tonga kosa ny fotoana hoe tsy azo ekena intsony ka de alefaso ary zay manko io tiany raha tsorina nge de zay io tian'le mpiasa ny trésor teny alefaso ary mampitandrina anareo zay alefaso ary hoe ho hitanay zay ny dikany io fa zay de tsy emitra alefaso ny pression sy ny fampitahorana isan-karazany intimidation menace de tout genre ozy fa zay tsy emitra za kosa aloha de miteny mihitsy hoe bravo mipiasa ny trésor zany mba misy mavita midrikiny eo anatrehan'ny dictate ataon'le fitondram-panjakana alainy ny volatsy ataony an'izao aty feheziny amin'izao aty asainy manapa-kevitra an'izao ny conseil de gouvernement tany azony la dorororona ngamba ozy le hira raha ohatra ka le hira nitarika jomaka mpamahiny zany hoe ianona ny azony la ambakaina ozy izy fa bois de rose tsy azony la atao an'izao zay ny ran'ny mpanao gazety bois de rose ozy ny azony la angalahana fa mpanao gazety ozy bois de rose ozy ny azony la alaina fa mpanao gazety sy azony la gadraina ohatran'izay koa hoe mitady anao an'izao sy mitady anao an'izao satria hoe rôle fa aza ty amin'ny trésor mpanjakana fa mba efa ampy zay raha tsorina nge de hoe zay tsy emitro anatrehan'ny teriterisakarazany hoe vato lampy ampandihizanareo mihitsy zay ry fitondram-panjakana ozy le trésor alefaso ararasay fa ianao mba le trésor mba miezaka manao zay mba tsy partahany sy averezan'le vola mpanjakana zany hoe volanao vahoaka ndray no anaovana acharnement tahakan'izany ahoana tokoa moa ny eritreretana zany hoe ministre-mpanjakana zany ny ministre-mpanjakana zany zay miadidiny projet présidentiel tetikasan'ny filohan'ny république tetikasan'ny filohan'ny république de hoe afaka mi se permettre zany anazy zany ny fahefana ray manontolo mihitsy ka tsy refesy mandidy izy mitsabaka ary mitsabaka ty mitsabaka reo menomenina tamin'izany ange mipiasa ny commune Andriamato filohan'ny délégation manokana ny asana Andriamanjato mihitsy ange menomenina hoe tondraisy ny ministre-mpanjakana mikasika an'le projet présidentiel sy ny fanazariana ny tany ary ny équipement na ny fampitaovana daholo indray le saika hoe fanamboaran-dalana ataon'ny commune satria ianao zany manana ny fahefana de ianao no mibaiko hoe ataovy aty de ataovy aty ka ianao rôle ka ianao ny tompon'ny fahefana rehetra eto amin'ity firenena ity fa sendrana ianao zay de mipiasa ny trésor alefaso eo raha masa ka de ho hitantsika hoe inona ny ataon'ny conseil de gouvernement amin'ity lafiny zavatra anankiray ity satria tena mandika lalàna tsotra zao zany ary lalàna tsotra zao nitsahana manoloana nyity fanapaha-kevitra izay noraisina ity ka le izy araky ny tenin'ny gazety andrany hoe abus d'autorité mihitsy nataon'le ministre anankiray fa de io zany ny valikafatra avy any amin'ny trésor mpanjakana de raha tsika rehetra mahiny fa manamafy an'le teniko taminareo hoe io de mbola fanaporofonan'le fronde manomboka mipotra tsikelikely
fahasahina ataon'le andeha ataontsika zany hoe le ankolafin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena mihitsy zany le sokajina olo-pirenena samihafa eto amin'ny firenena mihitsy izay zavatra mitranga izay